rava efa antaonany maro ary ny fampidiniana nandritra ny roapolo taona ny orenan'ny fikambanan'ny taranaka Ambodrabiby ny lapan'ny fenoasina sy ny tranom-bako ka ao Ambodrabiby. Nampiasain'ny mpanjanaka nanatobiana miaramila izany tamin'ny fotoan'androny raha ny tantara. Notokanana tamin'ny fomba republikanina sy ara-pomba fivavahana kristianina ny zoma 12 oktobra ny lapa sy ny tranom-bako rehefa naverina tamin'ny endrika ny sy ny fahiny ary misokatra ho an'ny rehetra indrindra ho an'ny mpizahatany. Atao hoe mba misy hojerena koa zany le tantanàna raha misy mitsidika satria teto taloha zany dia tsisy inona fa dia fasana sy volana vibe io jerena dia misy manateny zay fa dia ho vita izany zany amin'ny manaraka iarahana amin'ireo taranaka Ambodrabiby ireo. Tsy nasiana olana teto ny tsy fahantanterahan'ny fombafomba sy ny fisoronana. Andro rava volana rahateo no nentina nanokafana ny zava-bita. Nipetraka ny fanontaniana hoe nahoana ny nampandeferina ny fomba gasy. Tsy nanandrona ny androandroany satria nanandrona ny androandroany dia tsy natao ty fety ty satria ny malagasy tsy mitokana zavatra ao anatin'ny maizom-bolana fa satria milatsaka ao anatin'ny lahady fahatelo ny fetin'ny taranaka izay maizom-bolana dia tsy maintsy nataotao le fitokanana ara-pomba ofisialy fa ny izy teo ny fitokanana ara-pomba malagasy dia mbola ho atao amin'ny andro izay mamety azy. Raha mahasarotiny ny mpandala ny fomba ara-drazana ny fikitiana vahiny ny vakoka mitahiry ny kolotsainy ny firenena sinokosa no nametraka ny dian-tanany tamin'ny fanontanany fefy mididina sy ny jiro manazava ary niantoka be ny fananganana amin'ny ankapobeny ankoatra ireo mpandraraha tsy anatin'ny taranaka. Raha tsorona ny marina dia tsy nisy vola tao anatin'ny kontrany taranaka na ariary ary fa ny tolo-tanana sy ny fanomeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra no nahatanteraka izao zavatra izao. Ny ataoko hoe ny fameza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra dia satria nomen'Andriamanitra ny ambasady sinoa nanao ny fefy, namen'Andriamanitra bitsika sy tolo-tsaina ireo taranaka sy olo-pantatra orinasa namana dia nanolotra vola ary dia izao zavatra hitantsika izao no vokany. Jerentsika ty tamboho manodidiny ity dia zareo nanomeny io ny sinoa nanomeny io fa hoe ataovy amin'ilay tena ianareo dia izao hitantsika zavatra ka io fifandraisana io fifanomezan-tana. Aminay zany dia tsy misy hoe ry vahiny ry tokotany fa izay rehetra mitovy fomba fijery mifanindran-dalana amin'ny drafitra apetraka ny taranaka Ambodrabiby dia raisina avokoa indrindra fa hoe hanasoa. Mahavakoka ara-pomba malagasy azy izay tompoko